Efesianina toko fa enina andininy fa efatra ambin'ny folo. Ka sikino fahamarinana ny valahanareo. Ndeha aritsika hiara-andinika raha tena fahamarinany marina no fiadiana entintsika ny ambalahana na zavatra hafa. Arahoary. Allô? Yo, ien tompoko? Ay, Madame Céline. Manahoana Madame Céline? Andraso a? Ie, andraso vetivety jereko raha ao izy a. Ie, aza miala vetivety ianao. Ie, Madame Céline hono. Ie, ny amin'ilay komandy. Efa intelo izy miantso zao. Tena maika be le ramatoa. Dray. Tena tsy afaka miresaka mihitsy aloha zao. Sady tsy nanam-potoana mihitsy hikarakarana an'ilay komandy. Tonga dia lazao hoe lasa mivoa izy hoe tsy atao braony izy. Oui, Madame Céline, miala tsiny a, fa tena azafady indrindra Madame Céline fa tena iny voalasa nandeha ny vory iny zareo. Iny zao ny tomobily tara kely fotsiny ianao. Fa ataoko tsara lazaina azy ny afatra e. Ie, mandram-piana Madame Céline. Ny langa voalazany tenin'Andriamanitra fa i Satana no rainy langa. Firy amintsika kristianina nefa miaina ao anatin'ny langa. Tsy misy voatery andanga fa safidy ny mandanga, ary tsy vitany mandanga fa mampandanga ny hafa. Mety hiteny ianao hoe langa kely kosa io e. Tsy tompoko, io no irika idiran'ny Satana amin'ny fiainanao. Tohizo ny langa kely dia ho hitanao fa ho firakotra langa sy fitaka ny fiainanao. Afaka ny safidy tsara mihitsy raha nay vo ny teny tsotra amin'ny Madame Céline hoe miala tsiny indrindra re Madame Céline fa tena tsy nanam-potoana fa ho karakaraiky ny komandinao. I Madame Céline kory tsy andeha akantsy dia anatrobaka azy, saingy dia misafidy fotsiny satria fa fiainana ilay langa. Fa i Satana kosa dia hamono anao satria ny fekibo tsy izy no eny aminy ranay. Ny fekibo no mihazona ny akanjo, ny fekibo koa no mihazona ny sabatra. Ka rehefa hiady ranay dia tsy ho eo ny sabatra satria tsy eo ny fekibo nomen'Andriamanitra. Na sabatra hafa no eo, sabatra nomen'ny Satana. Ahoana ry enga balita amin'ilay dossier lasany mateny enga ministra tena maika be izy, maika be mihitsy. Mila ny olona rehetrarehetra miara-miasa aminay fa dodina be fa tena atovy izay mety. Ka le izy aloha zoka zanay fa tena le resaka dossier aloha amin'izao tena eo amin'ny roa volana sy tapany eo satria nisy le ministra zany tena occupé be mihitsy e. Zay le fandehana fa mety misy azo atao ihany fa mamedinjany kely ianao araka rehefa mahazatra zavatra efa fomba efa hita eto amin'ny tanàna ilay zany tsy mba mamedinjany kely no dia tena tonga dia miakatra eo amin'ny faratapony dossier mahitsy satria ny dossier anao zao ary amin'ny farambaniny ary dia raha vao mamedinjany kely no ka arakaraintsika io raha pitso ihany io dia vosinianga ministra fa zany hoe zao le jinja misy raha vao araka raha be ny jinja menao dia mety any an-tapaboly any raha tena betsaka marina ilay izy dia tena lapitro dia vita. Ranay fa
tsy resy lahatra miverina zany sika afaka ray volana aso inona ty tsy manana fotoana hiverimberenana ty sady efa raha malaly io eto Madagasikara fa tsy maintsy mba manome kely andralahinao fa zany tonga dia miakatra première ligne adosianao ranonay voa namonjy fivorininona moa sika rehefa mivoaka eto zay ianao zay inona ny tia mpanoratra lazaina amin'izany tsy fantatra ny zara soa aza mba tsaratsaraina amonjy fivorian'ny mpiandry rehefa avy eo dia maninona aferako sy Andriamanitra zany fa tsy aferanao tery zandriny ianao dia rapitso amin'ny folo Jesosy io mifona ho an'ny vadiko mifona ho anay mamindrafo aminay ianao sarotiny mafy izay anadiny akanjo fotsy entinay manao ny asanao nefa feno tsolotra toy izao ny fiainanay dia aiza ny fahadiovana ivelany fotsiny saingy ijoro a Jesosy aho mivavaka ho an'io vadiko io mpiandry asa masina ny netsonao hafa tsy toeram-boninahitra ijoro a Jesosy satria masina ianao tompon'ny asa izay niantso aho ka laviko ny fiaroharona amin'ny Satana fa marinana no asainao isikinako ary laviko raha soloan'ny Satana lainga alatra sy tsolotra ny fahamarinanao Jesosy ivavaka tsy mitsahatra mino aho fa anovandranaivy ianao satria tsy androso mandrakizay ty tanina ity raha zao foana ny fisainanay kristiana samy kristianina manana andraikitra ary voahiraka anao ny asan'ny tompo i Ranaivo sy Rasoa saingy i Rasoa dia mitafy ny fehikibon'ny fahamarinana marina i Ranaivo kosa dia manana fehikibo ihany saingy fehikibo hafa fehikibon'ny tsolotra fehikibon'ny lainga sy ny aratsiana maro izay napetraka ny devoly eo amin'ny valahany i Ranaivo dia mihevitra fa mitafy ny fiadian'Andriamanitra saingy tsy izay no hitantsika inona ny fiadiana ety amiko anio tafiky ny lanitra ve aho mitafy ny fiadian'Andriamanitra ve aho sa tafiky ny devoly raha seho ny fanahy aminao fa fiadiana tsy avy amin'Andriamanitra no entinao tsy entiny anameloana anao ny teny androany fa kosa hitondra anao ampitiavana hiveriny eo an-tongotry Jesosy Kristy araka ny fitiavany sy fahasoavany mibeba ary angatao ny fiadiana avy aminy dia ny fehikibon'ny fahamarinana saingy mila anao aka ny fanapa-kevitra entitra anary ny fiadiana tsy izy eny aminao ianao no mila mampianjera ny fiadiana tsy izy ka andray ny fiadiana tena izy atolony anao